June Fries in Madagascar. Manaraka atsika amin'ny fahasoavana. Be bless. Limo baba sindo la voce che de bebe. Limo baba bibi sindo la voce carraca mondo do bobo sindo. Sotonosa. Ok non banca fianza noi fanatena de manzane droit. Ok non ba experimenté zan fanatena de manzane droit. Mi diro fanatena de manz. Mi diro fanatena de manz. Asandato tran fiono asamangina famfava eto izy androany oka andrainy kasika anao amin'izao fotoana izao oka ho voakasika anao androany oka ho voakasika anao androany sendo la voce che reggebebendo lima mangibo wasika la mama sendo la kibaga voce che reggebe eniko mihitsy amin'izao fotoana izao Andriamanitra te hikasika anao maro ny olona ho kasiana Andriamanitra eto androany maro ny olona hita ny fanatren'Andriamanitra androany midiro anatin'izany ianao efa mahita sady olona zato tafiditra ny fanatren'Andriamanitra ary me mitombo hatrany zany amin'izao fotoana izao midira amin'ny fanatren'Andriamanitra oh mamaka voce carreke bondo voce bendo liga voce kadagaba morra mama bibindo la voce indala voce che degebo sandrato ambony hatrany taranao raha lasena bavy fampidina hery eto amintsika eto Andriamanitra amin'izao fotoana izao sandrato ambony hatrany tananao dia mifantohy ianao fa manomboka ampahitany tompo fahitany masonao io zao manomboka ampanenesi ny tompo zavatra ny sofinao ao anatin'ny fifantohany raiso zany kasika zany raiso zany hery mahagaga izany raiso ny fanasitranana ho azy rehetra marary raiso oh kalaba wasindo lagababo engeleke bobo shekaragabonde mira bobo sekereke bebendo la bobo asamataotra no arazamenatra n'isan'izy
Asa mataotra fa avoay izay zavatra apetraka tompo-ponao. Avelao Andriamanitra hiasa amin'ny vatanao io. Avelao Andriamanitra hikasika anao. Ekeo androany ny fitarihan'ny fanamasina. Misaotra anao zay tompo, midera anao zay tadamalala. Oh, masina ianao, masina ianao, masina ianao. Lehibe Jehovah, lehibe Jehovah, lehibe Jehovah. Oh, hey, oh, makebose karagawando. Misaotra anao zay, mila anao zay, midera anao zay. Enoy amin'izao fotoan'izao fa hoisy karazana rivotry ny fanamasina hitsoka amin'ny fiainanao. Ao anatin'ny fionkira malefaka, enoy ny fantotsara ianao. Hoisy atmosfera de miracle ho ataon'ny tompo amin'ny fiainanao amin'izao fotoan'izao. Nomany ianao zay mbola tsara mba natsapany zany fanatren'Andriamanitra zany fa andray ianao zao. Andray ianao zao. Eny fa manomboka midiny izy zao. Midiny izy zao. Midiny izy zao. Rais! Hey! Kobabagabosa. Rikaboshe kedegebo. Yeah! Manomboka misy famahana fatorana. Famahana fatorana. Afaka ianao zao. Mandresy ianao zao. Tahina ianao zao. Mandray ositra ianao zao. Rais! Sei karaika baosandala bagaboshe. Mikola kababa bibidula bobasikala. Ramandela bosa. Kirakoboshe kedegebo. Makidagabaye. Watsika rehetra aorianao. Rais, 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 rais. Hoanareo rehetra tampovoany eto. Rais, 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 rais. Hoanareo rehetra ty anoloana ty. Rais, 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 rais. Oh! Faya! Oh, mikabosa ndale bebe. Milo bababa sikorakamanto da babose kedegeba. Akila kabose ngelege memendo. Oka ufeneno. Oka ufeneno. Oka ufeneno. Raisun fafenun. Raisun fafenun. Raisun fafenun. Rais, 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 rais. Hey! Ay, 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 ay. Morre baba sindo la bosha. Ela kibo bibi sindo la bosha kedegeba. Moka le bosha mama bibi do la bosha kadaba. Indo la bosha kadaba. Sotra no se tu. Makasitra kanose. Oh ma baba baba sinala. Nifana inawira. Amina samitala. Babuki Suzabatsu Image Taetana. Babuki Suzabatsu Image Taetana. Babuki Suzabatsu. Wanareo rehetra marary eny anaty kibo any. Apetrao amin'ny kibonao ny tananao zao fa hivavaka eto ary hisy fagagana ho ataon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Satria izao ny famantarana manaraka izay rehetra mino. Androany manasitrana anao Jesosy. Raiso ny fanasitranana amin'ny kibonao io. Raiso ny fanasitranana. Oka hietsika eto ny osotro ny fanamasina. Oka hietsika eto ny voninahitr'Andriamanitra. Anasitrana ny aretina rehetra. Zay rehetra marary eto androany. Ho Yahweh sitrana amin'ny aretinao ianao.
Sitanam ni waretni wenosof. Manunna fasalamana wanawa. Manunna fasalamana wanawa. Raisun fasalamana venedans. Ho bavuki Susava tua Imange Taeta Bavuki Susava tua Susava tua Imange Taeta Sotano zetumpo Falem funay Jesus famyon aminao Falem funay fa manatrika eto ianao Sotra anao zay Sotra dada malala Mitimoka eo an-tanimbolena Harira Ireto zanak'azombola kely Kana sedra tany kandroma ambany Narivo dozabe izay mambele Arovy sy tantano mafy Izay Mierina tsy ampivelibe Sora n'Andriamanitra mamanao restauration amin'ny fiainam-pananao Andriamanitra amin'izao fotoana izao misy zavatra be tabe averin'Andriamanitra amin'ny laoniny eo amin'ny fiainanao averina amin'ny laoniny fiainam-pananao averina amin'ny laoniny ara-bavaka averina amin'ny laoniny fanamasinantena averina amin'ny laoniny finoana averina amin'ny laoniny fankatoavanao tenin'Andriamanitra jamais pepekeboshandana Sotra tompo midera anao zay Sotra fanamasinana matoky izay fa mitantany anao manoro izay asa zaza ho anay satria
sitakawe ni asamba chanai mituri fitiava na lali ni zari taiunia sana taiwe environment can taiwe karakabasa taiwe manu manatane silani chava taiwe tu pandria manjari tu pandria Sababuare randani sai mituri fitiava na lali ni zari umena uatela sana kam misante yasan sasata betamina sante Misante manvoenao misaotra n'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao asan-drato sady ny fisaorana hoe misaotra Jesosy rehefa mamerina milony ny fiainako ianao misaotra hoe Jesosy fa namana masina ny fiainako indray ianao androany misaotra hoe Jesosy fa feno ny herinao ato amin'ity fotoana androany ity misaotra hoe fa miditra antsetra amin'ny lafi-piainako rehetra ianao Pondo lagabo sheke degeboso. Berekebo shami palagabo nderebebesika. Onde legebo sheka dagababa. Sotra tumpo sotra fanamasa. Mindo legebo sheka dagababa. Sotra no se. Mi sotra no sa. Airirayo. Fitiava now, ni azinki tu kanisiai intrefari tira now, we asafana leibenu intrefana pusana.
Zanahary. Asy vorakoraka. Amen. Azo toerana ianao. Halleluja. Zany ry avana natao mideran'Andriamanitra. Amen. Regninao fagnahinao fa velogno. Minan-kanigny. Sady mahazo zay tadiavo. Halleluja. Manomboka zao zany efa lavolaviro le hira malahelo regny. Fa hiram-pifaliana tao. Hira fanandrataka an'Andriamanitra tao. Misy hira zao malaza fa tsy tokony hirainao tso. Tainy tompo ianao. Tain'Andriamanitra. Arabokely aloha le akaikinao sady daonao faofao tagnana hoe tratran'ny 4e jour hoe. Amen. Ampaherezy izy fa dila sasaka sady hoe. Amen. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miarahaba anao zay manohy ny fifadikana. Ary na dia tsy mifady koa ranao arabaiko manokana satria le fifadikana nataonay io dia voataha manokana hatramin'ilay tsy mifady. Zany ravagna ny fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa hitaha tsy miankina amin'izay zavatra nataonao fa izy mitaha fotsiny. Zany koa natao hoe fahasoavana. Alleluia. Minao fa mpandresy ianao ary manoatra noho ny mpandresy. Alleluia. Karaha tia nandrano za maregny zay. Amen. Karaha tia isotro rano tampoka be roa ny tegna. Alleluia. Tainy Jesosy. Amen. Amin'ity androany ity misy lesona anankiray ngeza be ho atoron'ny tompo antsika hoe mifankazara amin'Andriamanitra. Maninona moni? Mila mifankazatra amin'Andriamanitra antsika ry havana. Izany tsy vitany hoe mahafantatra an'Andriamanitra fotsiny. Tsy vitany hoe miara-dalagna amin'Andriamanitra fotsiny fa mila mifankazatra. Hitanao ny finamanana na azo lazagna hoe mpinamagna ny olona dia satria mifankazatra. Ary zany tegna tian'Andriamanitra iarahana aminao mba ho lasa kamaradinazy ianao. Ho lasa sakaiza tsy foiny. Meilleur ami. Alléluia. Ny atonga anao ho lasa meilleur ami n'Andriamanitra nefa mila mifankazatra amin'Andriamanitra. Amakintsika andiny soratra masina ao amin'ny filazantsarany Jaona 5:10. Ovakitsika manomboka ny andininy 5 ka hatramin'ny 7. Jaona 5:10. Ny andininy 5 ka hatramin'ny 7. Raha mba niaraka aminao baibolinao ndao mba ovakitsika dia mba jerevo tsara. Amen. Jaona 5:10. Dia agnatin'izay atao vibraire lasiteo ny telefoninao fa tiako be feon'ny maligny. Sabe ka alaiko akay. Jaona 5:10. Ny andininy 5 ka hatramin'ny 7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ozeto hoe fa tahaka ny tiavany ray aho no nitiavako anareo. Tomoera ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako. Tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny hitoerako amin'ny fitiavana. Izany zavatra zany dia efa nilazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Amen. Izao ny didiko dia mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Ianareo no sakaizako raha manao araka izay andidiko anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo itsony ianareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo satria izay rehetra reko tamin'ny raiko no nambarako taminareo. Tsy ianareo no nifidy ahy fa izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa ary mba haretany vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahanareo amin'ny anarako na inona na inona. Izany zavatra zany no didiko anareo mba hifankatiavanareo. Amen. Amen. Hitantsika tsara eto fa ozy hoe tsy misy ozy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaizany. Zany hoe magnome modely zany Jesosy eto ny amin'ny fitiavana. Magnome modely Jesosy eto ny amin'ny olona tegna namagna. Ary magnome modely Jesosy ny amintsika kristianina.
Ary ny didin'Andriamanitra anankiray lehibe indrindra hono sady voalohany dia ny fitiavana. Apetraka ary ny fanontaniana, manam-pitiavana ve anao io? Eto tsy hoe fitiavanao isipanao na i ramosenao na i zanakanao, fa fitiavanao hatramin'ny fahavalonao aza. Mba misy an'izany ve ao anaty fonao? Vote zay tandalana teo dia mba nampianatra kely za tagnaty tomobily hoe, hitanareo moa za mahatonga an' Jesosy namerina intelo mihitsy tamin'ny Petera hoe ry Petera, motiava ianao. Ry Petera, motiava ianao. Intelo na hery. Nefa i Petera io tao agnatin'ny 3 taona sy tapany niaraka tamin'i Jesosy fo. Zany hoe donc zany tokony efa mba hifankafantatra, olo koa mifankatia 3 taona zany, tokony efa mba fa misy raha hay. Fa mbola napetraka Jesosy ihany ny question, motiava ianao Jesosy. Dia ino amizay ry navalin Jesosy anazy? Tandremo arao izy ny ondriko, fahano ny ondriko, dia izao ny ondriko. Satria i Petera nasain'Andriamanitra nangana fiangonana. Ka ny fananganana fiangonana ry havana tsy mora e. Raha mahazo anay aminazy ty tsy mora. Olo jiaby matory, masonao mibalibaliky. Olo jiaby mieritro, anao mbola manoratra. Satria amahana ondrika raha maregniny. Tsy vitan'olo kamo zany ny fitiavana. Tsy vitan'olo manana ambom-po ny fitiavana. Tsy vitan'olo mora sorena. Satria misy ne aminareo ary misy magnano menina mafy be fa ambadika izy mifosafosa nafo raha ataony taba. Misy mody miantso anao hoe dada fa io fagnaratsiratsiny enao defa tsy haitso. Fa defa inona ny takin'ny tompo amin'ny resaka fitiavana? Toe-po. Akory avana izy io hoe mikajy agnaty eo ny fitiavana, fa tsy zavatra hita ty ivelany. Ary ny alalagna fa manam-pitiavana ianao, manahoana ny réactionnao rehefa misy zavatra tsy zakanao. Ny alalagna fa manam-pitiavana ianao, manahoana ny réactionnao raha hiarany tsy rariny ianao. Ny afantarana ny fitiavanao tsy ianao miagna vola. Ny afantarana ny fitiavanao tsy amin'ny ianao ny vangana collier volamena. Tsy tamin'ny ianao natao mariazy, fa tamin'ny fotoana nandalo zavatra sarotra ny vie de couple. Tamin'ny fotoana nandalo zavatra sarotra ny ao anaty tokantrano. Atraiza ny fitiavanao azy? Ainy tompo ianao. Ary ny afantarana fa tiany olo anankiray dia manao zay mahafaly ny anankiray zay tiavana. Zany ndrevana ny afantarana fa fitiavana ny zavatra anankiray. Manao zay mahasambatra n'le anankiray, manao zay mahafaly ny anankiray. Ka anao io ve mba efa manao zay mahafaly n'Andriamanitra? Amin'ny fiainanao andavanandro manao zay mahafaly n'Andriamanitra ve anao? Mba hitrereto ange zao ohatra za zany manam-pitiavana be anao. Dia nefa mety mafantapantanao ihany i pasteur moa zany zavatra salasala amin'ny akory mba mety ho vitany atao. Dia lasa hono zany andeha nizara fitiavana. Andeha hizara fitiavana zay. Nagnomea fitiavana. Za sira fa midobodoboko mihitsy tarafonja reke io. Nahazo fitiavana. Magnanova mena. Nahazo ronjato. Fitiavana. Dia alevolevony zany e, karaha n'igny ve ny zavatra tokony ataoko? Nefa za magnatao kirarona 2 aly, magnatao rojona 10,000, magnatao montre na 25,000, mizara 200, mizara fitiavana. Tegna fitiavana ve zany? Mianatra tsika eto fa za miagnatra aby ianao mivolagna tsy izy hoe koa za hoe namiagna an'igny hoe nareoko faty. Misy dorao ve zany? Nefa tsika revana arakaraka ny kapasitentsika mandeha manompo an'Andriamanitra, mivavaka amin'Andriamanitra, tonga ny fotoana ny fanatitra zay nehotsika fitiavana an'Andriamanitra, ariary zato mba ataonao. Dia samy teny ve anao fa tegna tian'Andriamanitra? Ny tegna marina mihatsara velatsy zao zake. Nampahery anjare tegna tiako anareo rahalahy, tena izy koa fitiavako anareo, reso areo fa fitiavana. Dia atao hoe tsy ny abeny izy ty no fa ny foman'olotra. Mihatsara velatsy. Zao volovokona tarafo zany. Andeha ry abany dada izy fa fête des pères, izy tia dada tsy ny abeny fa ny foko manolotra azy. Dia tsy magnatra anao amin'ny geste anao jiaby, 200 namenao anazy.
antrana olombelona zao zany. Fa atsika manompo an'Andriamanitra. Jerevy revagna fa ny olo manompo sampy tsy manao antsirambina amin'ny sampy zay tompoiny. Fa tegna miezaka manao zay hafaly an'ilay sampy zay tompoiny. Fa anao mpivavaka tsy te hanao zay mahafaly an'ilay Andriamanitra zay tompoinao. Tsy manao zay mahafaly anazy tsika. Eto tsy resaka vola akory ny tiako tongava. Fa manahoana ny toe-ponao. Raha ho avy amin'irao ny lanitra Jesosy revana mitsikafokafo aby toetra tsika reo. Tsikafokafo. Anao ve mavita mividy biskuina 6 000 nefa tonga ny fotoanan'ny fanatitra ariary 100 ve mba foinao amin'Andriamanitra ao nefa ianao manana fa tsy hoe tsy manana. Satria ny olona rehetrarehetra nge samby amin'ny kapasiteny. Andeha ataoko samy mihinan-kanina zao ny éléphant ary mihinan-kanina koa ny piso. Fa ndana jereva amin'ny fotoana mikakary ao tsy mitovy. Ny taina éléphant milangalana gony vao omby an'iny. Malena piso hely. Satria kely koa ny zavatra nandalo tao anaty kibo. Azonao ve zany? Misy aminareo reo nefa be fidirany fa kely ny avoakanareo. Za tsara nahita olo voky miafiafiko mandeha WC. Tsy jiaby toarako tsy jiaby toarako. Izo mba vonagnandra magnano. Sabe que tsisy ataoko maraigny. Mba tsagnano ny tagnany zay manana toetra karaha jaly. Zao manko ny andro ny fitsitsina. Alaiko fagnoarana karaha zany mba tonga sainanao. Atsika io revagna samby amin'ny fahasoavagna zay efa mba nomen'ny tompo azy. Samby amin'ilay fitahina mba efa nataon'Andriamanitra taminao. Ka raha éléphant anao aza miady varotra amin'ny tainy piso. Manina anazy ny kely fa nina veny ataoko be. Ka anao éléphant ka le. Misy amintsika reo nefa éléphant na fitahina. Fa miady latra te hitovy amina piso e. Dia ozy Andriamanitra mba misy olo tsy milamina am'izy io na to mandrika efa éléphant mbola teo babakoto foagna ozy. Aza lefa lavitra mitsy netretranao hoe pasteur io mila fandehany ndraiky. Non. Tsy agny amin'ny resaka fandehany. Fa asain'ny tompo teneniko zany tsy maintsy teneniko anao. Tahin'ny tompo anao. Alléluia. Tsy misy manana fitiavagna lehibe noho izany dia manolotra ny ainy amonjy ny saka. Jirivon'iny Jesosy aigninazy mitsy namena. Tsy nanana fa tsy vatana izy. Ary jerivo zao fa rehefa nagnomean'i Jesosy atsika Andriamanitra tsy Jesosy tsisy nilagna anazy no nomeny. Fa Jesosy zay tokana. Tsy nisy faharoa, tsy nisy fahatelo. Igny no nomeny. Fa atsika efa miandro hoe efa occasionnel va afaka manao zavatra tsara. Ny sasany miandro fotoana na fanosorana tsy haiko fotoana niny vao mafoy fanatitra bebe amin'Andriamanitra. Tena milaza aminao za fa regny toroteny ataoko aminao eto isan'andro regny na maraim-baovao io na fifadikanina io na talata io na lakamisy io préparation goavana be ataoko amin'ny ara-panahy vao afaka mijoro eto. Donc zany zavatra tsara izy omeko anao eto. Satria zany hany ngany toroteny simple fa fifadikanina manko izy ty. Zavatra tsara tegna ny heriko ray manontolo izy asain'i Jesosy zaraiko eto. Amen. Ka anao isaky mba miona amin'Andriamanitra, tonga am-piangonana, tonga mba mivavaka, asehoy an'Andriamanitra zay farany tsara avy any aminao. Fa za miafiafy amina zavatra. Sasany zany efa fantatra zao manana tragno misy 20. Manana vazaha ho avy tsy ho ela. Mandefa vola isam-bola. Fa io tsy mahafoy hoe ho an'Andriamanitra. Tsy mahafoy. Anao moa raha mba mahita fanatritsika reo efa mikonty ananjy tegna hitanao mitsy fanatitra piso. Tsisy éléphant na raiky. Azonao ve zany? Mba le vonogno na posiposy andehananao raha tsy mandray 1000 francs. Fa Jesosy amenao 200. Izy koa vignitra amin'izay no voany anao fa tsy raha mivandravandranaka ianao. Mba enjagna eky zay zegny piso asa anao koa te ho piso koa. Laha te tsy nanongana ran'olo. Fa nivolagna piso. Tahin'i Jesosy ianao. Zegny maramba fikoragnana am-piangonana ary koragnina akaiza.
Atoronata ny koranko ananjy. Dia mampalahelo fa lasa tsisy zavatra mba voarainy olona na dia ataoko hoe agnatin'ny fanatren'Andriamanitra. Satria ilay toe-po ndesigny manompo an'Andriamanitra mihitsy faible. Mba hitrereto anao mihaona amin'olo tianao fa tsy mba maneho fihetsika mihitsy ianao nandray ara. Mitametra-pagnontaniana izy, hoe nagnino ma rô i viavy ty, nagnino lehilahy ty. Efa anao milaza fa tiana azy, na paozinao raha tsy maneho fitiavana, na resakanao raha tsy maneho fitiavana, na fihetsikinao raha tsy maneho fitiavana. Dia rehefa tsara nanomezan'Andriamanitra fagnoharana antsika teo. Tsy misy olo manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Tain'i Jesosy ianao. Ka isan'ny possible mety mahavita zavatra maro aminao ny namanao fa misy fetrany ny zavatra azony atao. Mety misy olona mety mahavatra manao fa raha mbola misy olona tegna tianao dia Jesosy. Zany ny ravagna mahatonga na mampirisika anao mivavaha amin'Andriamanitra. Io ihany mahadigny dreky atsika io. Tsisy pomasy mahadigny dreky anao zany. Tsisy tromba mahadigny dreky anao. Fa Jesosy rery mahadigny dreky anao. Amen. I drekinao io dreky hafahafa. Da i tompony anao. Ka tsy raha jiaby mahadigny izy io. Teny vazaha le dreky fa mialatsiny manadary. Zay ny dikany dreky manadary. Masiko zesta kely ny teny manadary. Amen. Satria Jesosy rery hono navitany zany nanolotra ny ainy hamonjy atsika sakaizany. Ka na dia misy olona revagna mifankatia tsy maharesy ny fitiavan'i Jesosy atsika. Alleluia. Manomboka androany ndana manaiky mba hisakaiza amin'i Jesosy. Mifankazara amin'i Jesosy. Fa aza mijanona ho mpanompo fotsiny. Jerevy tsara revagna fa i Marta ao anaty Baiboly ao nieritreritra fa Jesosy io tia olo miasa. Ndray andro raha nanao visite Kristy. Tsy visite pastorale tsony manko fa visite Kristy. Nandeha namangy ny tokantrano nisy an'i Maria sy Marta Jesosy ndray andro. Dia tagnaty saigniny i Marta zany izy miasa io no tegna tiany Jesosy. Zany koa mba mila melo anareo sécurité, lehilahy ny fahasoavana, mirokaroka tany akao, tsisy maregny torotenina mba raiky. Sabeky manjary Marta koa nareo. Satria Marta nieritreritra fa agnisan'ny raha tegna tiany Jesosy olo miasa. Izy koa tonga te Jesosy nandra miborosy-tragno be. Faly mahita anao izy. Borosy-tragno izy. Nalainy daholo lasety jiaby ny sasany. Azika ty mbalidrany eletry lahaly zavy mandamiananjy Kristy eo. Ozy. Fa inona nataony Maria nipetraka dia nitandriny. Mandraka nivolagna i Marta. Kristy mba zahany raha ataony viavy kamovavy akamagna fa. Titany zaha toragna dignerigna amina tabaty zahana kamoagna ananjy. Direviny navaliny Jesosy anao ozy Jesosy mantsy anazy be rehany. Fa i Maria ozy nisafidy ny anjaratsara. Ta iny tompony ianao. Alleluia. Amen. Niveriny fa ty asa Jesosy nefa ny tegna tiany Jesosy dia zareo mikoragna. Zareo miresaka. Tsy mampagnino an Jesosy aby anao raha mba mipetraka foana anao dia sady miresaka aminazy. Mipetraka anao sady mihaino anazy. Zany tegna tiany Jesosy. Fa tsy hoe zahay moka mialatsiny ela Jesosy fa avy nagnano délivrance olo. Rô Paolo za akaitanao io. Araiky zay raha niafitra fa ozy. Tsisy maharatsy ananjy ny asa. Tsisy maharatsy ananjy ny asan'Andriamanitra. Fa ny tegna fagnontaniana mipetraka mba mifandray amin'Andriamanitra ve ianao. Dia ndray tsika revagna tsy manana fotoana tsony ifandraisana amin'Andriamanitra fa magnano asan'Andriamanitra mamaika atsika. Tsy manana fotoana tsony ienona toroteny karahan'izao fa za andeha hagnano délivrance ola dépôt. Hagnano délivrance ola agny ambala manasy agny. Hagnano an'izao za dia jerevagna am'izay le ara-panany faible. Misy olo ane faible ara-panahy. Sahala amin'olo faible ara-batagna. Ny vatagna anao raha vao tsy ampy sakafo faible.
Anao koa zao tsy mavita azakazaka vitanao tamin'ny tsy nifadianina anao ky. Koa fa matran' zany agnana voamarika tsika vaketo jusque agnarabe. Sy mbola anao edy anao. Misy raha miova. Dia ohatran'izany ny ara-panahy raha tsy ampy sakafo faible. Dia mora be amin'ny satana miataky olo tsy ampy sakafo ara-panahy. Mora be, misy ny olo be da be ngen'olo tia misavy anao fa tsy mahomby satria mbola matanjaka ny ara-pananao. Fa amin'ny fotoana hitany devoly faible io, lasa mandaitra daholo regny raha tsy manjarinjary. Zany mahatonga fiainan'olo maro rava satria faible le ara-panahiny. Dia zany koa mahatonga na mampirisika anondotsika hivavaka hifadianina mba tsy ho faible ny ara-panahiny. Vakio fa natramin'ny andron' Jesosy ara misy devoly tsy voaroka ny mpianatra fa voaroka ny Jesosy. Dia rehefa nagnotany anjareo Jesosy dia hoe ino marô mahatonga an'izy ity? Nagnotany ny mpianatra Jesosy. Hoe zay nandrokany izy 12 lafa ndrainy alamegna. Ny an'i John raha oseka taony tamin'ny tongotro lasy fa zany nandrara ozy Filipo. Dia ozy Jesosy mantsy anjareo hoe i karazany raiky ozy tsy afaka mihitsy raha tsy amin'ny alalana vavaka sy fifadikana. Tanao misy qualité-ny zany fiaragna amin'ny tompo io. Misy qualité-ny fa tsy hoe rehefa mivavaka dia mivavaka. Misy karazana problème tsy miva mihitsy raha tsy mivavaka ianao sady mifadianina. Anao kamo io, mody vaketo mangalatra mihinagna biscuit. Mody vaketo tsy dinika. Digninao tsara be o ty mifaravolagna. Pasteur miala tsiny tsy dinika. O digninao averinao telefony gongan'olo aminao ke. Mbo atoro anazy secret mifadiana hany. Fitiavagna mofo gasy fa tonga rô fa ambava raha manonaka be. Verinao tsy mbo tia izy molo jiaby fa mbo miaritry. Voandalagna kely izy fa mena kely ambavany. Nefa ifarany be problème. Be problème fa tendakany. Mba megna fotoagna kely grâce mba hoe ndao mba hifadiana. Isika rivariva mba tsy homana. Tsy digny. Nefa saigny mihinagna dité. Karaha fataoko manino koa fitady fana igny masoko ataovako dité coupe raiky bezy. Igny mba jonjo koa hely. Za karaha dignidignerigny igny. Halleluja. Ya, katao kory eriky. Miaritry. I koa rô tsy mahafaty anao koa tsy mihinagna letry mandregny jusqu'à riva zay. Fa dia magnano blague. Sasa moa namiagny biscuit vitetinao maly igny. Babika anao. Karaha nitondra fakapanahy taminanjy ndraiky biscuit igny. Dia zany volana tamin'ireo aza atao raha magnano ndray koa za fa aza mitondra anay fakapanahy ho aza anao za tamin'igny. Satria amin'eny ny fagnarahana ny sasany mitoditodika malombala hitany daty satria hitany daty fa hitany. Tainy Jesosy ianao. Alléluia. Alléluia. Amen. Ny hevitra zany ravagna i Marta fa tia sakafo tsara Jesosy. Et je vais préparer un bon plat pour Jésus. Nefa ny tegna tiany dia zareo mifankahita tarehy, mifampikoragna. Zay nahatonga anahy teo melohan'ny resantsika amin'Andriamanitra. Melohan'ny resan'Andriamanitra aminao, ianao mila niresaka taminazy maloha. Ianao mila mba nisy dialogue taminazy. Zay le dikan'le fiankofana ampiana ataontsika teo. Mba hahafahanao miresaka aminazy, milaza ianao amponao. Zao indray zany ilaza aminao ny ao ampony. Tainy Jesosy ianao. Dia zany dikany ty tenin'Andriamanitra ty. Andriamanitra moka aminao ny ao ampony androany. Tsy émotion zany ravagna no ilain'Andriamanitra fa amitié profond. Zany tadiavin'ny tompo. Amitié profond. Jerevara ny nitiavan'ny Peterany Jesosy sao émotion. Raha tegna jerevanao nandritra ny ministeran'i Jesosy eto ambony tany, émotion. Zany natonga Jesosy nagnotany anazy intelo. Petera, motiava ianao. Petera, motiava ianao. Petera, motiava ianao. Dia rehefa nagnotany intelo Jesosy, ny antony izy igny ke zany tsy raha intelo foana fa nanday intelo koa Petera aveo. Nanday intelo koa Petera. Émotion zany tegna nitiavany i Petera an'i Jesosy.
tain'i Jesosy ianao. Alleluia. Nandà Petera rehefa tao anaty ady sarotra. Ny fomba inamananao amin'ny Jesosy noho tsara. Raha anao mba te ho lasa sakaizan'i Jesosy, raha anao tena te hifankazatra amin'ny Jesosy, ny fomba inamananao amin'ny Jesosy dia ny fankatoavanao anazy. Manaova exercice na fankatoavana. Hitanareo ireo tenin'Andriamanitra zaraiko aminareo eto isan'andro reto, raha tianao hivadika hery ara-panahy aminao io, tianao hivadika ositra io, tianao ho lasa teny tonga nofo io, azajanony nety fotsiny fomba fianonana azy. Eny an-dalana ianao saintsaino le tenin'Andriamanitra. Tonga an-tragno ianao saintsaino le tenin'Andriamanitra. Averinao vakina tsiraikiraiky raha anao le mandray noty. Tsy mandray noty moa anao fa mandray feo dia averenao enona le feo. Tahiny tompo ianao. Saintsainina an'io, io izy vakeo maniry ao anatinao. Zay le hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko. Amintsika tsiraikiraiky reo amin'ny fiainatsika tanao zany. Amen. Za lafy tsy andihy eky lafy tsy andihy eky famplena ataoko ty. Namba alefanao nanao ke za tsy andihy. Amen. Tain'i Jesosy. Raha tianao hivadika hery ho anao ny teny, zany ane mahatonga le degré na fanompona tsy mitovy. Azonareo tsara? Nandroaka devoly ny mpianatra ary nandroaka devoly Jesosy, fa tsy nitovy ny degré na force tamin'izy ireo. Dia zay natonga Jesosy mba nagnatoro anjareo hoe izy koa le karazana problème karan'igny, izy koa le karazana devoly karan'igny, tsy afaka igny raha tsy amin'ny alalana vavaka sy fifadikana. Dia ny minitra nankatohany regny amin'izay ny mpianatra. Amin'ny Luka 10:19 dia Jesosy hoe indro omeko anareo ny hery sy ny fahefana. Tain'ny tompo ianao. Tafotoana zany zareo nanomboka nanaiky hoe hivavaka, nanomboka nanaiky hoe hifadianina, dia hozy Jesosy indro omeko anareo ny hery sy fahefana. Zany hoe nisy zavatra ny liberen'Andriamanitra, nisy zavatra nomeny Jesosy an'zareo, nisy zavatra natolotro Jesosy ny mpianatra, ny minitra zareo niaino sy nankatoa. Ka anao io mila miaino anao ary mila mankatoa ianao. Alleluia. Mila miaino anao ary mila mankatoa ianao. Fa izany ny fomba anankiray ahafahana tena hoe minamana amin'ny Jesosy. Zany ny fomba anankiray indamanana amin'Andriamanitra. Zany ny fomba anankiray hiarahana amin'ny tompontsika. Alleluia. Fankatoavana azy. Na dia amin'ny zavatra tsy fantanao aza dia manaiky ianao. Rehefa Andriamanitra no niteny, rehefa Andriamanitra no niresaka, na dia amin'ny zavatra tsy fantanao ara, mila manaiky ianao. Alleluia. Amen. Ny tegna namagna tsy mitady tolo-tagnana. Raha afantaranao fa tegna namanao olo anankiray tsy mitady tolo-tagnana fa mitady fo. Azonareo ve? Zany afantaranao fa tegna namanao ny olo anankiray. Tsy mitady tolo-tagnana aminao izy fa fonao no tadiavina. Raha azonareo ono le fanoarana ny resako teto le kamaradin'ny président. Izy tegna namany président, namany akaiky. Rehefa mba nagnontaniana izy hoe ino marao mba plasy mba tianao, hoe ino marao mba toerana mba tena mety aminao. Ozy izy nga rainy hoe za tsy mila plasy, fa rehefa anao izy mba manao discours amason'olo maro dia présenté amin'olo reo fa zany tegna namanao ary tegna tianao koa. Dia ino izy anao ny zavatra nisy? Rehefa amaky kabary le président dia niantso anazy tamason'olo hoe androany aho izy président dia mba faly ampafantatra anareo hoe izy moa no tegna namako. Dia nantsoviny giavy tagny dia niorakoraka daholo n'olo jiaby. Fa igny ny namadika ny tantara. Lasa tahina be izy. Satria izay olona mitady an'ny président tsy maintsy mitady anazy maloha. Azonao ve zany? Hitady an'ny président zany sarotro fa mitady anazy na mba agnarabe fo mahita. Dia lasa izy ny vota par rapport amin'ilay olona nomegna toerana. Ka raha tianao anao ho tahin'Andriamanitra, aza mitady zavatra marobe fa ataovy izay azahoanao ny fon'Andriamanitra. Dia nda natoloran'Andriamanitra koa ny fonao.
Aleluia. Tainy tompo manokana ianao. Atoloran'Andriamanitra ny fonao. Fa zany ny tadiavin'ny tompo rehefa. Ny tegna namagna zany a, tsy filan-javatra. Fa ianao mihitsy no ilaina. Azonao ve zany? Tsy filan-javatra fa ianao mihitsy no ilaina. Aleluia. Raha tegna dininao amin'ny Baiboly dia tegna hitanao fa feno histoiran'Andriamanitra. Le Andriamanitra lehibe izay mitady namana. Agnisan'ny zavatra tegna ankafizin'Andriamanitra ny revana anao le mbo miresaka aminazy. Anao le magnaboraka probleminao aminazy. Anao le mifanerasera aminazy. Zany tegna tadiavin'Andriamanitra. Jereo zao amin'ny Genesis toko voalohany ao, Genesis toko faharoa, Genesis toko fahatelo. Fa tonga nitsidika ny Adama sy Eva Andriamanitra mba hiresaka aminjareo. Andeha hikoragna fo. Zany zavatra tegna mahaliana n'Andriamanitra. Amin'ny bokin'ny Genesis ianao mahita an'izay. Tonga Andriamanitra midina avy any amin'ny seza fiandrianana nankao amin'ny sahedena mba hagnina andeha hifampiresadresaka tamin'ny Adama sy Eva. Donc zany raha tena dininao tsara, raha tegna mandalina Baiboly ianao, te hiditra lalina amin'ny fanompona n'Andriamanitra, ny fotoana tena ankafizin'Andriamanitra dia ny firesahany aminao ary ny firesahanao aminazy. Aleluia. Ka anao ve mba manana fotoana mba hiresahana amin'Andriamanitra? Mba ohatrotrony ahoana ny fotoana mba hatokanao hienona n'Andriamanitra sy hifampiresahana amin'Andriamanitra? Fa izany ny tegna zavatra tadiavin'Andriamanitra. Aleluia. Amen. Tian'Andriamanitra zany ny fampiresahany aminao ohatran'ny regny mpinamagna regny. Tsy mifankafoinareo. Aleluia. Raha mamaky ianao amin'ny testamenta taloha misy toerana anankiray antsoina hoe tabernakely. Ny antsoina hoe tabernakely dia toerana fionana. Na hoe lieu de rendez-vous. Ianao tokony mba manokana toerana anankiray ho fionanao amin'Andriamanitra. Angisan'izao ny eto. Eto le toerana fionatsika amin'Andriamanitra. Zay mahatonga na hoe rehefa tonga eto aza mba varimbarigna zany fa mifantoha ataovy le raha diagnaky eto. Fa sasan'izany indray efa eto mbola mitsipalapalaka koa masony. Tsy tonga malay rosiny ao. Tsy tonga malay rosiny ao. Ny rosiny nefa mbola mivarotra bazary kely. Mifantoha fa aza miasa loha zovy tonga zovy tsy tonga. Tena ataovy zay ionanao amin'Andriamanitra. Dia namorona koa Andriamanitra agnaty Baiboly hoe tempoly. Tamin'ny andro testamenta taloha misy le hoe tempoly. Tsy inona zany rehetra zany fa fionana, rendez-vous. Le Sinai, tendrombohitra Sinai, tsy inona ny dikany fa hoe rendez-vous. Fionana. Zany hoe Andriamanitra zany tia fionana. Amen. Te hiona aminao Andriamanitra. Te hifanerasera aminao Andriamanitra. Te hifankazatra aminao Andriamanitra. Aleluia. Namagna zany revana tsy tokony adigno. Fa nendrenao magnadigno mivavaka. Mpinamagna zany tsy mifagnadigno. Ny olona tegna mpinamagna ka le tsy mifagnantso agnatin'ny andro raiky mieritreretra. Tsy mifagnantso misy telotelo andro, erikerinandro mieritreretra. Namagna zany tsy adigno zany. Dirivinao tsara zao anao raha nanana namagna na dia ataoko hoe tany amin'ny klasy TD, T3 ta. Fa mbola tadidinao izy koa mitrotro aminao bazary. Sa tsy marina zay? Satria tegna namanao izy. Fa misy moa mody fany satria nanambady vazaha izy dia tsy magnano mbola tsara penseur. Penseur. Nivadika hatramin'ny lelany. Ilela gasy igny tavela français. Fa ilela vazaha igny indesiny etoa. La ninao ako rabe izy da sy mamaly. Ho zay penseur. Very lelany. Fa ny tegna namagna tsy manao an'izany. Ny tegna namagna tsy manao an'izany. Tahin' Jesosy ianao. Alléluia. Alléluia. Tahin' tompo manokana ianao. Jirivo tamin'ny ianao mbola kely raha nanana meherami ianao dia tegna mbola tadidinao hatramin'izao. Na dia nareo fa samby lehibe zao azy. Hatramin'ny zavatra nataonareo tamin'izany, nagnano radimy sa nagnano sabaka sa nagnano kagna amin'ny vombarika vao alefa za sofere pipip tadidinao hatramin'ireny. Tadidiko tamin'ireny misy anao tsy indosy. Nefa agnambon-kakazo misy tsy indosiny ndraiky. Zavatra natao tamin'izany
tadidy. Tain'Andriamanitra ianao. Amen. Ny antony dia satria l'amitié, c'est le niveau le plus élevé d'une relation. Une amitié. Niveau le plus élevé d'une relation. Agnatina fifandraisana zany ny zavatra fara tampony, zavatra tena manana ny maizy azy dia ny amitié. Niveau io, fa tsy zavatra mandeha ho azy. Eny fa na amin'ny resaka fifankatiavan'ny mpivady azy. Le plus haut niveau, c'est l'amitié. Ny mpivady raha te hilamina tsara, mila vadikinao kamaradinao vadinao, meilleur aminao. Azonao ve zany? Raha mbola tsy tonga amin'izay teboka zay ny fiainana mpivady, dia tsy halana problème fo. Raha tegna meilleur ami, tsy sarotra aminao mifogna aminazy. Azonao? Misy meilleur ami zay zao tegna za nanana meilleur ami zay raha domoniko fogna mbola hely. Miady fogna zay. Alako za kofa tsy ataony sefo. Tazy mbola kely sady dolale. Tiako zany le antsovina sefo. Tegna karavaza zegny. Vao tsy magnano sefo izy fa vangokondry. Fa zero lahy tsy nifankafoy mihitsy. Jusque zao. Jusque mahita anazy tsy magnano pasteur zay. Karakory sefo. Tsy azo atao masonare izy magnano jiaky fa tonga dia tadidinary. Ohatran'izay le izy. Tadidy koa za tamin'izany namegna agnarana délégué de classe. Dia efa nanomboka tsy tiako zany tsovina Davida zay. Délégué wa. Dia magneriny dolo jiaby délégué. Raha tegna avadikinao meilleur aminao ny vadinao, mora be aminareo mifandray. Fa raha mbola tsy izany zavatra misy, dia ho sarotra be ny fiarahana agnatina tokantrano. Iny tompo ianao. Tokony ho mpinamana zany ny mpivady. Raha lasa namanao i vadinao io, tsy matofoko anao zany. Sinao? Tsy leo an'io anao. Fa matonao zay manomboka leo an'io, dia fa manomboka tsy namanao izy. Navadikinao olo-kafa izy. Fa tsy meilleur ami. Meilleur ami zany mifankazaka sangisangy. Meilleur ami zany namba miteny mafy anazy ianao tonga dia fantany hoe vignitry ndraiky izy. Fa hevitra izany. Satria manomboka fantanao izy. Satria izy meilleur aminao. Tahiny tompo ianao. Tahiny Jesosy ianao. Alléluia. Amen. Mila lasa sakaizan'i Jesosy ianao raha te hiakatra amin'ny fiaviany amin'ireo ny lanitra. Dia n'izao zany nareo mila mifankazatra. Raha te hiakatra. Tsy maintsy hitany mo. Anao raha tsy andeha ao izy. Anao ampatsiahivy mihitsy ianao amin'ny. Anao mihitsy raha mbesiny tagnana voalohany. Satria nareo fa nifankazatra dia n'izao. Amen. Ingany mba ho marina aminao zany, tanteraka aminao zany. Vakio ny tantarany Enoka. Agnaty Baiboly misy lelan'Andriamanitra antsoina hoe Enoka. Fa natonga anazy nakarina velona tany an-danitra dia voalazan'ny Baiboly fa niara nandeha tamin'Andriamanitra izy. Amin'Andriamanitra izy. Zareo zany olo niaraka. Niaraka foana zareo sy Andriamanitra. Dia lasa nisy force avy tamin'Andriamanitra nifindra ho azy tagnatiny Enoka. Satria zareo nifankazatra. Meilleur ami. Hitanao ianao raha miara miaigna amin'olona intelligent, lasa intelligent ho azy. Raha miara miaigna amin'olona madio, lasa madio ho azy. Raha miara miaigna amin'olon-kendry, lasa endry ho azy. N'olo fifankazara. Dia izay mahatonga amin'ny Baiboly milaza hoe mifankazara mitsoto dia hiadana ianao, ary izany ozy no tongavany soa aminao. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Jerevinao tsara fa ny namany Jesosy Kristy ihany no afaka andreny feon'ny trompetra farany. Zay namany. Reo ihany maharegny. Hitanao andeha ataoko hoe anao zao manana signal amina namanao. Ka na dia ataoko hoe misy taolampitro maro be mandeha eo, misy sitrika maro be mandeha eo, tsy matetra anao. Fa raha le signal anareo ny renao, tonga dia ozonao izy zany. Azonao ve? Izy zao tamin'ny mbola kely misy signal anay zay. Dia efa fankafantatra hoe zany akao rô tsy maintsy riano zany rô tsy maintsy zao Ka io trompetra farany io
Zay olona tegna sakaizan'i Jesosy tonga dia sensible amin'izy io. Tonga dia maharehany io. Azonao ve zany? Raha tianao anao tena ho sensible dia n'izao ataovy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Aza takalo zavatra hafa. Aza manao blague. Ampy zay nanaovanao blague tamin'ny 6 mois lasa. Amaragna ny taona antsika zao soyez sérieux, soyez sérieuse. Tahin'ny tompo ianao. Alléluia. Alléluia. Amen. Satria rehefa tegna tafiditra riavana ny antsoina hoe finamana dia mipetraka ho azy ny antsoina hoe code. Azonao? Code d'amitié. Misy olona ne vao mijoro ambavadinao dia efa fantanao hatramin'ny famindrany. Zany akaro iriano fa fantako. Iriano zany. Misy namako zay ranomagnitra ananjy fa fantarako ananjy. Efa tsy tetry zava-maregny raha magnimagnitra fa izy zegny zany. Tahin'ny tompo ianao. Dia ianao zao ino mba afantaran'i Jesosy ianao? Ary ino mba afantaranao fa Jesosy zany? Anao ve mba sensible amin'ny fanatren'Andriamanitra? Zany mahatonga antsika tezaigna foagna riavana amin'ny fanatren'Andriamanitra mba hahatonga anao ho sensible amin'ny fotoana tonga eny amin'ny ranon'ny Jesosy. Alléluia. Amen. Ny tegna mpinamana riavana dia mahita zavatra ifampiresahana foana. Marina sa tsy diso? Tsy lany bala zany. Raha anao mifanena amin'ny namanao, mahita sujet foana anao koragna. Hatramin'ny randragna ananjy io hitanao raha koragna. Zay mombamomba anazy hitanao raha koragna. Ny tena mpinamana mahita zavatra ifampiresahana foana. Alléluia. Ary raha lasa tegna naman'i Jesosy ianao dia satronao eo anilany foana ianao. Satronao hiresaka aminazy foana. Alléluia. Tsy hitanao aby famantaranandro. Zany mahatonga antsika indray agnaty fiankofana lasa ela be. Ohatran'ny satronao agnatin'le izy foana. Satronao iaona amin'Andriamanitra foana. Ary raha tegna mpinamana ho an'ny olona anankiray anankiroa dia mahita zavatra ho resahana foana. Ohatran'ny vetivety kely ny fotoana rehetra. Alléluia. Amen. 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 Raha mbola tsy zay zany ianao dia mpanompo anao zay. Mpanompo moko magnenjiky lera. Voilà, amin'ny 7 mila vitaiko ty amin'ny 4, mila vitaiko magnenjiky lera. Mpanompo anao zay. Dia nefa ny tegna tiany tompo aminao tsy mpanompony fa ho sakaiza. Alléluia. Alléluia. Minao fa mahazo lesona ianao Amen. Minao fa mahazo lesona ianao. Satria riavana ny mpiasa mijery lera. Ny mpiasa tsy dia miresaka firy amin'ny mpampiasa. Ny mpiasa mila bekona. Sy ny sisa, sy ny sisa. Ny mahatonga ny olona anankiray tsy te hiala ao anatina fahotana dia satria mbola tsy tegna kamaradin'Andriamanitra izy. Azonao? Tsy tegna kamarady. Ny afantaranao fa tegna kamaradiko anao ke io anao tsy maimboeliky. Azonao ma zany? Afaka miteny anao zany namany dady. Fa izy ko olo maimboeliky. I madame ke vavolombelona na agnaty magasin n'olo za masa miteny. Arao za piasanao maimboeliky. La courage. Et donc mahatonao zany namagna amin'Andriamanitra zavatra tegna tsy tian'Andriamanitra dia inona? Fahotana. Dia tokony iny no tsy ataonao voalohany. Tahin'ny tompo ianao. Fa mahatonao zay mbola mahavita manao zavatra mahatezitra an'ilay olona dia satria tsy tegna namanao izy. Fa ny meilleur ami tsy mifanao zay zavatra mampatezitra. Tahin'i Jesosy ianao. Alléluia. Amen. Tsy dia problème amin'ny mpinamana riavana ny mifandao. Ohatra misy fotoana mifandao. Fa kosa ny tegna tsy zaka ny mpinamana mifankaty dia ny tsy mifampiresaka. Tsy mifampiresaka. Azonao? Tsy olana amina meilleur ami hoe andao ary fa lasa za. Tsy problème aminazy igny. Raha olona tegna tianao mety tsy dia problème loatra nareo hoe andao fa za ho any Antananarivo anao Tamatavy. Fa ny tegna tsy zakanao dia nareo tsy mifampiresaka. Marina sa tsy marina? Dia ohatr'izay ilay izy. Amin'ny fiarahana amin'ny tompo zany dia ohatran'izay. Tsy mampanindana dia ataoko hoe lasa ianao nandeha nisy asa natao. Fa kosa miresaha aminazy foana ianao.
Zany ane mahatonga na matetika mampianatra betabenga ho an'ny mpivady rehefa miala an-tragno mavita magnantso olo-kafa fa tsy mavita magnantso vadiny. Fa mba azo atao tsara anao ohatra na mandeha bazary anao mandeha za iro bazary aty misy raha tiako jerijerevako mba miresaka. Satria ny tegna mpinamanao za tsy lany raha koragny. Fa tsy hoe anao lasa igny e. Amin'ny 12 koa anao vao miresaka aminazy. Misy relation tsy de milaminao ary zany ho an'ny problème manahararaka ny Eva. Tsy niresadresa ny Adama izy. Adamanao iresao. Amen. Omainao mandefa SMS. Rehefa anao SMS tampotampoka mpagnaranao kera. Tonga sina hoe je t'aime chérie. Tsisy olo. Defa izy zay. Ino moro problème? Vadinao ke. Amen. Vao manokatra telefôny defa raha mibarabaraka hitany avao koa. Ozy dany barabaraka tonga ozy. Amen. Tsy zany atsika fa ndraikindraiky antany hafa ndraiky andefa atsika n'izy mibarabaraka igny. Majerevy kely idolo akaikinao io, tsy anao ndraiky izy volagn'ny paster zany mavo. Halleluja. Tahin Jesosy ianao hoe amen. Tsy de problème amina mpinamagna ny mifandao. Fa ny tegna problème tsy zaka ny finamanagna dia ny tsy mifampiresaka sy ny tsy mifanoratra. Halleluja. Amen. Jerevy tsara zao ny fifandraisako aminao sy ny fifandraisako amin'ny madaminaka zao tsy hitovy mihitsy. Tsy hitovy. Tahin'Andriamanitra ianao. Za zao manambotro tagnanao sy manambotro tagnanazy tsy mitovy. Nenao maiagna. Tiajare le kofa le karadre. Però misy mahazo eka itsy. Ary zay koa le tsy afizako anao e. Za koa ny tsisy raha tia alako mizonaka eto. Sanandro zany na an-tragnonay agny miasa lominao fo. Satroka ifanena aminao fo. Za ke namba karamain'olo lafo be karakory aleko misafidy anao. Tahin Jesosy ianao. Halleluja. Amen. Amen. Fifandraisana zany misy raha karan'zany. Ianao mety tsy bedesiko raha tsy miaraba anahy. Fa izy koa madamo anahy zao tsy miaraba anahy. Avika izy teo ya. Namba akanjoko tsy volagninay tsara za fa masiaka. Anao zao tsy mba hitanao poziko igny hitanina anjy. Satria zay roa meilleur ami. Zakany zao zany tonga dia iara tsara raha anao vadiko aozovako. Le izy ane tsy voatery hoe ino fa zay mihitsy le fiainany. Fa tsy hoe nierigny zazahely ndraiky na nierigny nagnino. Ohatran'izay mihitsy le fampitondragna anazy. Amen. Dia ataovy karan'izany koa ninare. Halleluja. Amen. Amen. Ohatran'izay izy riavagna. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra aza mpitoviana amin'ny zavatra hafa. Fa atovy entitra tsara. Sinareo? Fifandraisanao amin'Andriamanitra. Araka izy volango zany. Fifandraisan'ny mpivady zao hafa. Fa ianao raha vao miresaka amin'olo tsy vadinao, hafa ny fomba firaisanao. Ka ny fifandraisana amin'Andriamanitra aza mpitoviana amin'ny zavatra hafa. Aza takalo zavatra hafa. Fa misy amintsika riavana mahavita manakalo fifandraisana amin'Andriamanitra amina vahiny zay tsy agnino. Hoe mamengamegnatra moka zare tonga an-tragno, zare olo maventy, na mba maventy zare tsy maventy noho Andriamanitra. Zany ane le ifampitezantsika eto foana hoe ok anao mba ho ordonné. Fa za ho désordre amin'ny fiaina. Agnatin'ny famille zany mba ampianaro famille-nao raha jiaby ianarantsika am-piangonana eto. Mba tonga anareo mba milamina. Zalahy antegna koa fa andeha an-dragnon'olo andro hafa mba mangala rendez-vous amin'ny olo io fa tsy tonga kahita. Satria ny olo samba raha manahirigna anazy. Itoroteny zaregna aminao eto sanandro io, resao amin'ny olona magnodidididina anao raha tianao ilamina anao. Fa raha anao raiky foa mafantatra an'io, zareo tsisy raha hainjareo, retanjareo amin'ilay fanaovana azy. Dia aveo lazainao fa misy devoly zareo. Tahin'ny tompo ianao.
raha lasa ami ianao za milaza aminao fa Andriamanitra manova anao. Da tegna lasa ami de Dieu ianao. Manova anao Andriamanitra. Manomboka feno fahendrena ny olona tegna sakaizan'Andriamanitra. Feno fahendrena, misy comportement miova. Tanao zao eto matetika maheno tenin'Andriamanitra, manomboka misy comportement anao niova. Matsiaro mahinakinaka mihitsy ianao za taloha regny zany tegna satria ny teny taminao Andriamanitra, ny olona fifankazaranareo nagnova anao izy. Amen. Alléluia. Mety gaga ny olona hatramin'izay. Ohatra hoe hatramin'izay mba niresahanao taminazy. Mety gaga ny olona mahita zavatra ataonao amin'izao sy ny nataonao taloha. Izy nioveka anao io ozy vakivava izy. Tsy hainy fa ianao zao lasa amin'Andriamanitra. Fa raha anao raha lasa nabavy amin'Andriamanitra mbola bara fogna kotrolavinao. Milaza aminao za fa raha hafa mihitsy nenao. Amin'Andriamanitra anao vadin'olo fogna tsokitsokirinao. Tsy haiko hoe ino marina anao. Fa zany ami zany misy karazana fiovana, misy transformation. Amen. Ary satrinao ahita an'le aminao foana. Satrinao iresaka amin'le aminao foana. Tainy tompo manokana ianao. Ary ny alalagna fa manana namagna ianao, tapotra hatreo ny manirery. C'est la fin de la solitude. Tsy rery tsony ianao. Manomboka ianao fantarana fa manana namagna. L'amitié, c'est la fin de la solitude. Tanao tsara fa ny fifalianao tsy tokony hiankina aman'olona. Ny fifalianao tsy tokony hiankina amina zavatra, fa tokony avy amin'Andriamanitra. Avy amin'Andriamanitra. Isinao zany? Satria misy olona vao tsisy vola dia vignitra. Vao tsisy asa dia vignitra. Ny loza sipana izy dia tia hamono tegna. Anao mbo kely hevitra. Bita be amintsika ny fifaliantsika miankina amina tady vola. Raha vao tsy nandeha le tady vola dia tsy vavaka tsony. Ny fifalianao azankinina amina zavatra. Fa ankino amin'Andriamanitra. Dinio kely ty zavatra lazaiko anao ty fa ny olona anankiray lasa tegna naman'Andriamanitra. Manomboka eo lasa tsy azo kitihina. Isinao? Lasa tsy azo kitihina. Satria zao, raha ianao tianao hitombo ny force spirituelle anao manombo miditra agnaty fanamasinantegna. Io ny lakle io. Fanamasinantegna. Ianao raha vao manamasina ny tegnanao, mitombo hatramin'ny anjely miasa manao service ho anao io. Misy anjely, misy degrena zavatra sahala amin'izany ane. Mandeha mikarakara olo tsiraikaraiky. Atsika reo samby arovan'Andriamanitra, na mivavaka na tsy mivavaka, misy anjely. Fa ianao rehefa mivavaka, mitombo. Tanao, raha vao mbola caporal ny olo tsisy garde corps. Fa izy miaramila. Fa raha io manomboka miakatra lieutenant, colonel, général, tsy haiko amiral, tsy maintsy misy mirokaroka magnodidigna azy. Arakaraka ny grady. Ka misy koa ny grady spirituel. Azonao ve zany? Ka raha tianao hitombo grady spirituel ianao par rapport amin'ny fahalalagna be da be azonao eto reo, ampagnarao fanamasinantegna. Fa ho hitanao ny degrenao. Piaraho koa zany. Mifady ny ratsy. Miezaka mihitsy ianao tsy handoto ny vatanao io. Ake moko miaingala izy. Zay na tonga le question ko mandeha igny hoe izovy dolo mampiboloka anao matetiky. Fibaraka. Lettre janvier zany zao ataovy calcul. Jusqu'au mois de juin. Izovy dolo mampiboloka anao. Azy mandrokondrika mbo mivolagna amin'olo mariny anao eo. Izovy hoe mate. Tsy ho faty ianao fa ho velona. Ho zao hoe tsy ho faty ianao fa ho velona. Zany ane jerevana. Le izy anefany raha tegna jerevanao, tsisy voka-tsoa aby azo tam'le izy.
Tsy hoe nitombo compte tamin'ny banky. Tsy hoe lasa fotsy be anao naintina igny. Voilà, karaha fotsy za. Tsy hoe randranganao ngita igny lasa nalemy. Fandrao ihany ianao. Eo zany riavagna le izy. Ny fagnamasinantegna libe indrindra dia ny fiarovanao ny vatanao io tsy haloto. Arova io mba tsy haloto. Tain'ny tompo ianao. Zany ane mahatonga antsika magniraka hoe amasino hatramin'ny tokantragno. Satria ny tokantragno maso egal na tokantragno maloto. Feno ranopotaka, goedra. Azonao ve zany e? Tain'ny tompo ianao e. Zahay mbola miandry jirofo. Fantanao mosa wisy cyclone. Miandry letsi matoy. Enao moa wisy cyclone natamboko ho avy tsisy letsi. Fiangonana efa hita keto hoe magnamasigny tokantragno. Andigny vola be hono. Zahay dada mandigny Desambra. Desambra. Dia azo fogna Desambra anao. Eto fa misy fiangonana afaka masigny. Za zao za fa vinagna masigny mariazin'olo tamin'ny mofo gasy. Igny natao solona gâteau mofo gasy. Dia zareo nivanga le peratra ambidy bazary kely regny maloha. Dia igny na masinigny teo. Dia igny nataon-jareo. Satria regny taloha tsy haiko izy va izy fô 500 regny taloha fa mahazo. Dia karaha varagna mangelitra be izy. Fa rehefa niasa zareo avy teo nahazo vola, nividy raiky hafa. Pastera, tô vao tegna izy e. Ka io amin'ny tagnanao na mba hosoloanao isan-kerinandro tsisy mahay hoe izy sa tsy izy. Ary tsisy olo iasa aloha amin'izay. Tovy maresaka fogna amin'ny Facebook saran'ny fiangonana teto no mangilitra hoe masina. Amen. Tain'Andriamanitra. Alléluia. Zany izy riavagna e. Tandrigneso raha volagniko zany. Raha tianao atanjaka ny ara-pananao. Satria moa riavagna be da be amintsika feno fahalalagna fotsiny. Fa tsy feno hery. Azonao? Satria eto anao isaky tonga eto anao mahazo fahalalagna. Mahazo fahalalagna. Anao tonga an-dragnonareo lotoviny inga. Anao tonga ry lotoviny viavy. Feno fahalalana fa tsy feno hery. Ataovy masigna ny vatagnanao. Satria ao anatinao ao napetraka Andriamanitra le izy. Alléluia. Tsy amin'ny fifadikanina fogna anao masigny, fa mila masigny borik'izay. Ary tegna milaza aminao nge zara lasarambava fa io Andriamanitra iny manandratra. Io Andriamanitra iny mitahy. Fa mitady olona mba discipliné miaraka aminazy izy. Mitady meilleur ami izy. Araka izy nitanisaiko taminao teo. Fa nendray riavagna tsy digninao zany. Tsy vitanao mba miaritry. Tsy vitanao mba miafy. Tsy vitanao mba magnamasina ny tegnanao io. Dia lasa misy zavatra tsy mety tonga. Jerevagna anao fa karamba mamiratra fa tsy manana force. Karamba tsara fa tsy hita hoe manakory. Tain'ny tompo anenao. Alléluia. Amen. Amen. Eo zany rehefa olona anankiray lasa tegna naman'Andriamanitra manomboka tsy azo kitiny. Tsy azo aratsiana. Tsy azo fosaina. Ary matetika tsy dia nidevoly loatra ny olana. Tsy ny mpankahala loatra. Fa possible mety mikitika amidy Dieu ianao. Azonao? Ndenge misy olona tsy dia devoly loatra miataky anazy. Misy olona tsy dia devoly loatra mahatonga ananjy tsisy vola. Fa izy nikitika mpanompon'Andriamanitra. Nikitika olo tegna kamaradin'Andriamanitra. Aza mba hoaragna riavagna mikitikitika olo magnamasin-tegna. Fa sahiragna amin'izany. Ny antony agnamasina ny tegnany natokany ho an'Andriamanitra ny fiainana. Karaha igny ianao mikitikitika, mitovy amin'olo atanao, tsy haiko anao zao mbola mandeha mijery an'iregny friperie regny sa tsy mijery. Fa mizy regny misy le avahagna zay dia atao alohan-tegna ake. Na madibadika ataonao alohanao ake. Ny sasany era ataony agnaty sachet lasty. Dia avake izy vao mety varotro. Avy amin'izay ndraika raiky avy tekagny, le raiky navahanao io mihitsy ny kitiny. Milaza aminao zao fa tsy maintsy ahazo phrase raiky aminao, avelao. Azonao? Satria efa navahana. Dikany hoe masina navahana, natokana. Tain'ny tompo ianao. Ka raha isafidy ianao agnamasiny tegna miaraka amin'Andriamanitra,
dikan'izay miavaka ianao amin'Andriamanitra, voatokana ianao miaraka amin'Andriamanitra, hamasino ny tegnanao. Alleluia. Tsy perte zany revagna magnamasin'ny tegna, za milaza aminao, tsy perte. Tsy perte. Ny raha tsara tsy lany. Naiza tany andehananao na Madagasikara na any ampitan-dranomasina misy raha tsara. Fandana masino ny tegnanao. Raha te hita vokatra ianao. Alleluia. Misy zany ny olona agny zay efa nisafidy afoy ny zavatra rehetra noho ny amin'Andriamanitra. Misy olona mafoy ny fanagnany rehetra ampiasainy ho an'Andriamanitra. Nefa ianao indray mifosafosa anazy, magnaratsiratsy anazy, miomana fa hisofrira mangina anao. Regny olona nisafidy anompony tompo. Regny olona nandao ny filana, nandao ny sitrapo, nandao karazana plaisir fa nisafidy anompony tompo. Ka igny ianao mikitikitika anazy, mifosa anazy, magnaratsy anazy, ahita raha hafahafa amin'ny fiainagny olona. Taovy tsara agnaty saigna zany. Jereo le mpanjaka anankiray seka haka ny vadiny Abraham. Azonao tsara, misy fotoana nisy mpanjaka seka alaka ry Sara. Tiany loatra nahita ny Sara. Jereo nanaovan'Andriamanitra azy. Firenena mihitsy no marary, narary daholo firenena raiky manontolo, nisy aretigny. Satria Abrahama sakaizan'Andriamanitra. Inona hoe Abrahama? Sakaizan'Andriamanitra. Ary manomboka ho hita amin'ny fiainanao zany manomboka zao. Manomboka tsy azo kitiny ianao satria nisafidy hinamagna amin'Andriamanitra. Mitandrema antsika raha lasa anabavy. Indrindra ianao tsy magnaja vady io. Nendray ianao mety mafoy vava amin'ny vadinao. Mbe fanodoninao ve fa somba kamaradin'Andriamanitra madaminao. Sode mbo kamaradin'Andriamanitra ramosenao. Mba fidifidio eny nendray vava voaka atsika amin'ny vaditsika. Tsy hainao zay fifandraisany manokana amin'Andriamanitra. Raha tezitra ianao mahazo tezitra amin'ny vadinao. Fa ozy Baiboly aza manota. Inona ny nampanota anao? Tsy nandinika ianao fa ami de Dieu inge io vehivavy io. Mahasaro-piaro an'Andriamanitra zany rehefa tena lasa ami ianao miaraka aminy. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Fantanao hatramin'ny feony. Rehefa mivavaka ianao hoe zany feon'Andriamanitra. Tanao mahatonga ana mahazo an'ireto lohahevitra antsika reto isan'andro. Regny agnarana volagna regny. Tonga dia fantanao hoe zany Andriamanitra zany miteny zany izy zany. Tonga dia renao, hainao tsara ny feony satria mpinamana akaiky nareo. Alléluia. Ary na ianao io koa rehefa asaigny mivavaka, mbola hoavy moko fotoagna mbola ataoko an'izany aketo. Amiagna micro dia lefa mivavaha. Fa io fantatra foagna ny fomba fivavak'olo, fantatra foagna ny feon'ny olo hoe tegna kamaradin'Andriamanitra. Izinao? Za zao raha miresaka amin'ny vadiko io tonga dia hafa mihitsy fomba firesako aminanjy. Fa tsy normal za isaky resaka aminanjy. Eny aramory Rabiandalana Zora Sandrine manoloananao moa i David Rakotonandrasana. Ohatran'izany ve ny fraziko? Avô mijery anana karakory tiako. Vao mijery anana dia fa zany za zay ngomanao. Ao ala wazako. Tsy hainao hoe. Satria zay meilleur ami. Zay ny tompo ianao. Anao nefa raha vao mivavaka dia Andriamanitra raha nagnino ozy vakao. Azonao amin'izay ngamba le tegna vontoatin'le leso. Amen. Ohatran'izany le izy. Mora fantatra ny feon'ny olona rehefa mivavaka ianao hoe ami de Dieu ve ianao sa serviteur de Dieu. Tsy mitovy. Zay no mahatonga anao nendray ianao tsy mahavita mivavaka ela satria sarotra be aminao le mikika ao anatin'ny adiny roa. Sarotra. Fa anao miresaka amin'ny vadinao zany tsy sarotra aminao zany. Miresaka amin'olo tianao zany tsy sarotra aminao zany. Tahian' Jesosy ianao, tahian'Andriamanitra ianao, andao zasy ianao hitsangana moramora eny amin'ny toerana misy atsika. Dia tena mba teneno mihitsy manomboka androany iza Jesosy hisafidy tena sakaizanao.
Isafidy hoe za Jesosy tena hiavana aminao, amasiniko anao hoe ty vatako ty. Dia sady teneny mihitsy hoe tsisy olo mampibolabolaka na fahatany intsony. Amen. Tainy tompo ianao, asandrato ary ny vavakao. Raha eo misaotra anao zahay. Renay ny feonao. Nianatra zay niaraka taminao teto androany. Tsapanay ny fahalebiazany herinao. Tsapanay ny voninahitrao. Lehibe anao Andriamanitra zay ivavahanay. Lehibe amin'ny kery, lehibe amin'ny fahatsarana, lehibe amin'ny famirapiratana. Andriamanitra ny nofo rehetra ianao ary tsy misy zava-magaga zay tsy hainao atao. Fantanay tompo fa ianao no miteny aminay eto isanandro. Fantanay tompo fa ianao no miresaka aminay eto isanandro. Faly zay tompo fa manana anao. Manana tompo fa manana anao. Niovany fiainako tompo tao aminao. Tsy maneho ny laoran'andray anao. Tsy ho toy izao ny fiainako. Ratotsy tao aminao. Sanato ny tananao dia lazao hoe mananao tompo. Amin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tena teneny mihitsy izy tompo manana fa manana anao. Te hiavana aminao hoe za. Te hifanerasera aminao misimisy. Te hisaraka amin'ny fahotana. Mehoery hoe za mba hanamasinako ny tenako. Mehoery mba hifadianako ny ratsy. Mehoery mba hijoroko mandrakariva ao anatrehanao. Oh ndolomo shekedege babababanto. Ereke bebe sikadabaya. Mapalaboshi kadabaye. Indala bagaboshe maporoko baboshe kedege baboshe indala baba. Mandola boshe kidaga baba. Sotrano sai. Ifare vakini fiaina na. Simai tisai numbani su. Sakalat sakatau natin. Sakala sakatana sinifamu jampua tia kitsuni zainata sufatewe nao sufatu janana narina nampitaka namonjy ny fanahy kamonjy ny fanahy nositranao le fery tato anatiko nositranao le fery tato anatiko izay nandratra ny foko nandratra ny foko asandrato ny tanao dia lazao hoe manana See you do is
Ria tanana mafon'Andriamanitra. Alleluia. Mazoa toerana ianao. Amen. Ao tsara ve ianao e? Amen. Hiditra antsika zao amin'ny fotoanan'ny fanatitra. Izy io nofiraisiny Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless.